soratra masina izay hitantsika ao amin'ny Habakoka. Habakoka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Habakoka toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hita izany dia izao amaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Ny sora mandry eo ambony, vavaka nangatahany mpaminany famindram-po. Ny fivavaky ny Habakoka mpaminany araky ny Sidionota. Jehova efa reko ny filazanao, ka raiky tahotra aho. Jehova velomy ny asanao eo antenatenan'ny taona. Atao fantatra eo antenatenan'ny taona izany, na dia tesitra azy ianao, tsarovy ny indrafo. Tamy avy amin'ny Teman'Andriamanitra, dia ny iray masina avy any an-tendrombohitra parana. Manorina ny lanitra sy ny voninainy, ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana teo toy ny mazava, ary misy tanamasoandro avy eo amin'ny tanany, ary eo no fieren'ny heriny. Eo alohany no andehanan'ny arety mandringa, ary arety mandripaka no mivoaka avy ao aoriana. Epistily voalohany nosoratan'i Jaona voalohany toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Jaona voalohany toko 4 ny andininy 7 ka hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ry malala, aoka hifankatia isika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra ty no naterak'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy ty dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirainy ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika, dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika, dia toetra ato amintsika Andriamanitra, ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika, dia nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay efa nahita ka manambara fa ny Ray efa naniraka ny zanany ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy, dia mitoetra ao aminy Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika efa mahalala sy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Ovakitsika eo am-pitsanganana ny filazantsarany Jaona toko 7 andiny faraky amby folo, andiny fahenina amby folo azafady, hatramin'ny faraky amby 20. Jaona toko 7 andiny fahenina amby folo, hatramin'ny faraky amby 20, amin'ny anaran'i Jesosy. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho an'izao tontolo izao, fa anameloko izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka. Zanak'ilay tokana izy, zanak'ilay tokan'Andriamanitra izy, ary izao no fanamelohana fa tonga amin'izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon'ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava,
sady tsy manatona ny mazava. Fandrao hita miariary ny asany, fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asa